Salama tompoko. Androany isika iresaka mahakasika ny atao hoe élevage cycle court. Inona ary natao hoe élevage cycle court? Ny atao hoe élevage cycle court dia mora mihodina ny fio. Dia fiompiana mahafeno ny fepetra fotoana fohy indrindra dia mivoaka ho lasa volo. Izany hoe natao hoe élevage cycle court dia eo amin'ny iray volana sy tapany hatramin'ny telo volana eo dia mivadika vola ny fiompianao. Ny bitro ve mahafeno ny atao hoe élevage cycle court. Ny bitro tompoko dia mahafeno ny atao hoe élevage cycle court raha miaraka aminay ianao. Raha miaraka aminay ianao dia mahafeno ny élevage cycle court ny bitro satria eo amin'ny telo volana hatramin'ny telo volana sy tapany eo dia mivoaka azo vonoina avadika hena ho lasa vokatra ary ho lasa vola ny bitronao. Mampiova an'izay ao Antananarivo ao amin'ny SPAC rapisy manomboka amin'ny 6 maraina miaraka aminay tsy maintsy mahay dia sady mahomby kokoa. Mankasitraka tompoko.